dia mbola manonona ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra ho amintsika rehetra ry havana. Miarahaba ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana tanora kristianina zokiny ny amin'ny ity fotoana ity. Ary dia ny fanahy masina izay vantarika antsika hatrany am-piandohana hamangy ny fontsika tsirairay andresy lahatra antsika indray ao anatin'izao afatr'Andriamanitra izao. Hosea 2 ny 10 hatramin'ny 12. Hosea 2 ny 10 hatramin'ny 12. Ireo perikopa izay nalahatra ary novakiana tamintsika dia mbola mampiditra antsika ao anatin'ny vanim-potoana ny karemy hatrany. Ho an'ny Hosea fiantsona amin'ny fibebahana, ho an'ny Luka ny amin'ny fieverana mila vonjy, ho an'ny Romanina fampatsivana indray ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy manavitra antsika mpanota. Hosea 2 hatramin'ny 12. Famelezana mafy ny vahoakan'Andriamanitra, ny zanak'Israely, hoarin'Andriamanitra amin'ny vehivavy tsy mahatoky, manitsakitsaka tokantrano, ny fiangonana, ary Andriamanitra no vadiny. Raha tantara dia tokantrano mampalahelo, mandeha foana raha vehivavy. Ny filaza ato amin'ny soratra masina dia hoe lehilany, maka ny tanginy any amin'ny lehilany, maka fitafiana, fa ny vadiny tezitra saingy maneho fitiavana ihany. Dia sarin'Andriamanitra miatrika antsika kristianina tsirairay, miatrika antsika fiangonana izany ry havana. Mandrakariva dia manitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra isika, tsy manaja Andriamanitra isika, mampirafy an'Andriamanitra isika, tezitr'Andriamanitra saingy mbola tiantsika ihany. Ao amin'ny 10 hatramin'ny 15 dia hitantsika izany fahatezeran'Andriamanitra izany. Ary eo amin'ny 12 hatramin'ny 12 dia tsinjotsika ilay fitiavan'Andriamanitra. Foto-kevitra ao amin'ny boky Isaia ry havana dia ny hoe miverena, mampody vady maditra na lehilahy nitsakitsahana, mampody sy miantso antsika fiangonana tsy lavorary, Andriamanitra ilay tiantsika. Miverena fa tezitr'Andriamanitra, miverena fa tezitra Andriamanitra. Ny aina tao anatin'ny faharatsiana tokoa ny fiangonan'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana ny Isaia mpaminany, ny mpitondra fanjakana, ny vahoaka nentina dia samy nanara-po tamin'izany faharatsiana izany ary nanitsakitsaka an'Andriamanitra, niala tamin'ny fivavahana amin'Andriamanitra ary nanompo anibala. Rehefa izany dia naneho ny fahatezerany Andriamanitra, ny endahan'Andriamanitra taminy, ny sakafo, ny rano fisotro, ary nataon'Andriamanitra tsingilaila ny fiainam-panahin'izy ireo. Eo amin'ny 12 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: koa dia alaiko indray ny variko amin'ny andro sy ny ranom-boalopoko amin'ny taonany. Tena ataon'Andriamanitra tsy misy no hohanina, tsy misy no sotroiny. Dia eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 hatsahatro ny fifaliany rehetra dia ny andro firavoravony, hatsahatro ny fifaliany rehetra dia ny andro firavoravony ny voalombohany ny sabatany. Hovaliko izy no ny andron'ireo bala izay efa nandoroany didika azomanitra sady ny ravahan'ny kaviny sy ny firavany.
izany no anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany amin'izay nanitsakitsaka azy, amin'izay niampita hanompo andriamanin-kafa zanak'Israely hanompo any bala. Tsy niara-nofony ihany zany no tonga banga sy foana, fa ny fanahiny koa dia tsy mitombona. Ny endahan'Andriamanitra, ny fiadanany ara-panahy, ny esorin'Andriamanitra taminy, ny fiadanany amin'ny lafiny ara-nofo. Tezitra Andriamanitra, miverena. Fahatezeran'Andriamanitra dia tsy manosika atsika hiataka aminy, fa miantso atsika hiverina. Miantso atsika hiverin'Andriamanitra na dia maneho ny fahatezerany azy. Izay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Indraindray sika ry havana dia tena tsy manana tokoa. Tsy manana ary tokony atsiaro andiny teny fa maninona ny tsy manana. Ankasitraka an'Andriamanitra nefa eritreritrako hoe sao dia ity ilay fanongotan'Andriamanitra ny vary sy ny ranom-boaloboka. Sao tezitra amiko Andriamanitra. Indraindray sika dia tsy hitantsika mihitsy iza no Andriamanitra hiantorahana, satria nampirafy an'Andriamanitra ianao. Mandiny teny ianao, sao dia izany ilay endriky ny fanesoran'Andriamanitra ny fifaliana eo amin'ny fiainanao, satria tezitra aminao Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana ny karema izao, dinio tsara ny mariky ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'izao vanim-potoana ny karema izao, mario mandiny ny tenantsika mieritrereta sao misy mahatezitra an'Andriamanitra amin'izay ataonao. Meteza hifanatrika ny fahatezeran'Andriamanitra ka hiteny manao hoe mamela ny eloko rehetra. Miverena fa tezitra Andriamanitra, mifanatrea amin'Andriamanitra ary tonono hoe mamela ny eloko rehetra. Fa ny faharoa ry havana, miverena fa tianao Andriamanitra. Miverena fa tianao Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Manolo tena Andriamanitra mba hitondranao, hitanila kely, hiala amin'izay mahazatra sy ny tabataba, ho any anefitra ka ambarany amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo hoe hanao teny malefaka ahafinaritra azy. Dingana telo ry havana no ataon'Andriamanitra amintsika raha miantso atsika hiverina izy noho ny fitiavana. Voalohany, miteny ampitiavan'Andriamanitra. Ny faharoa, manohana ampitiavan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo, mitahiry anao amin'ny fitiavana Andriamanitra. Miteny ampitiavan'Andriamanitra, miantso anao hitanila, mitondra anao any anefitra Andriamanitra. Efitra dia tany tsy misy na inona na inona, ary any zany ianao sy Andriamanitra no tiany hiaona. Any ianao no omen'Andriamanitra fotoana noho ny fitiavana, mbola te hiresaka aminao, miantso anao hiverina. Ianao sy Andriamanitra irery. Tsy misy ny tabataban'izao tontolo izao, tsy misy ny kaye sy ny penina mandrebireby anao amin'ny fianarana, tsy misy ny biraonao, fa ianao sy Andriamanitra mangina hiain'ny feon'ny fitiavan'Andriamanitra malefaka mahafinaritra. Mahazonao saintsaina ve io nisy vady tena naditra, tezitra ramose, fa rehefa avy eo indray dia miantso hoe ndao ho any anefitra, anaovako teny malefaka mahafinaritra ianao. Miverena fa tena tianao Andriamanitra. Izany ry havana dia antso ny karemy. Miala mieta-kely amin'ny tabataba eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny tabataba eo amin'izao tontolo izao, amin'ny hazakazaka fanao andavanandro. Izao vanim-potoana ny karemy izao, maneke hivavaka, andiny tena, hiaona amin'Andriamanitra ka hiaino ny feom-pitiavan'Andriamanitra malefaka sady mahafinaritra. Dingana faharoa, rehefa asehon'Andriamanitra anao
ny fitiavana amin'ny alalan'ny teniny dia manohana anao Andriamanitra. Manohana anao Andriamanitra ka ianao ilay miezaka ny ho tsara hiala amin'ny fatorana dia indro ny tanan'Andriamanitra mihitsy no manendaka anao amin'izany. Ny 9:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, raha mby amin'izany andro izany ho Jehovah dia ataonao hoe aho vadiko fa tsy ataonao intsony hoe balako. Esoriko amin'ny vavany ny anaran'ireo bala ka tsy ho tsarovana amin'ny anarany intsony ireo. Raha mby amin'izany andro izany izaho dia anao fanekena ho azy amin'ny bibidia sy amin'ny voromanidina, amin'ny biby mandady sy mikisaka, ary ho tapatapahako tsy hisy amin'ny tany intsony ny tsipika sy ny sabatra, ny fiadiana dia ataoko mandry fahizay izy. Izany ilay Andriamanitra manohana anao amin'ny fitiavana. Tsy vitantsika ry havana ny miala amin'ny fahazaran-dratsy fotsiny amin'ny heriny tenantsika, fa Andriamanitra mihitsy no misitona anao ka mandray anao indray, mamerina amin'ny toerany mahazanaka Andriamanitra anao, ataonao hoe ao vadiko fa tsy balako. Esoriko amin'ny vavany ny anarany bala, tsy ho tsarovana amin'ny anarany intsony ireo. Andriamanitra mihitsy no manohana anao, mampahery anao amin'ny fahasoavana ka mampijoro anao teo amin'izay ny biazan'ny ota ny oarany fahasoavana be lavitra. Ota lehibe ne zany hoe nanitsakitsaka tokantrano nefa dia indro Andriamanitra ataonao hoe vadiko aho. Efa nisy fivilian-dalana ngeza be nataonao, niala tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra ianao ka nametraka fitokisana tamin'ny vato aman-kazo, tamin'ny zavaboary, nanompo sampy, fa Andriamanitra dia manohana anao amin'ny tana maheriny indray, miverena fa tianao Andriamanitra. Ilay dingana fahatelo dia fanehoan'Andriamanitra ny fitehirizany anao amin'ny fitiavana mandrakizay. 9:20 sy 20. Ho fofoiko vadiko mandrakizay ianao, ho fofoiko vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo, eny fofoiko vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia alalan'i Jehovah. Fitiavana mandrakizay no itiavako anao, hoy ny Tompo mampitondra teny any Jeremia mpaminany. Vita fihavanana, tafaverina amin'Andriamanitra ka miantso an'Andriamanitra hoe vadiko. Tafaverina ho atokantranony indray ilay pani, ilay nanitsakitsaka dia tsy havina mandrakizay. Sika ry havana mety mivadibadika, fa Andriamanitra dia tsy miova ny fitiavana. Isika no indraindray tonga eo anatrehany, indraindray tsy hita sy hitadiavana, fa izy dia eo foana amin'ny fotoana rehetra, teny miara-monina amintsika. Isika indraindray ny toa tsy te hivavaka, manadino iresaka amin'Andriamanitra, fa aza-donoina izy dia mahatsiaro ary te hiteny amintsika mandrakariva, mitahiry anao amin'ny fitiavana Andriamanitra. Tena fitiavana mandrakizay no hitiavan'Andriamanitra antsika. Izay antsonantsika dia ny hoe miverena fa tianao Andriamanitra. Ity an'io ity hivelomantsika indray amin'ny karemy ka ahatsiarovantsika ny alahelo anaty satria tezitr'Andriamanitra miantso antsika hiverina izy hialantsika amin'ny fahotantsika. Ity an'io ity koa dia hitondran'Andriamanitra antsika hitanila, hivavaka andini-tena, andrenesantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ity an'io ity dia anohanan'Andriamanitra anao, anafany anao amin'izay fahazarana mbola mamatotra anao, hiverenanao aminy. Ity an'io ity anambaran'Andriamanitra aminao fa tianao mandrakizay izy. Mandehana ry havana mba ho fiainantsika izany afatry ny karemy izany. Amen.